Fa le miarabantsika ndray tomboko vavy sy tomboko lahy manaraka ny Solanga eto amin'ny Vaovao 24/7 araka ny fanambara atry ny omaly dia ny talier général ny BNGRC ny général Elac Olivier Andriakaja no vaintsika. Miarabanao mon général. Miarabanao namana Joary mialatsiny raha ohatra nararoatra elaela tsika mirahalahy tsy mifankahita tapitry ny taona aloha dia miaraka amin'ny ekipanao ary voninahitra ho an'ny tenanay ny fanasana nataonareo amin'izao alian'ny raika amin'ny telopolo ny volana janoary zao mamarana ny volana tsika andingana ny febroary raha pitso fa dia misaotra amin'ny fanasana. Ianao ny saorana nanaiky natsoina amin'izao vanim-potoana lalovatsika eto Madagasikara zao miresaka fahasahiranany vahoaka malagasy amin'ity loza samihafa ity fotoam-pahavaratra BNGRC dia amin'ny fotoam-pahavaratra no tena ahafantaranareo fa miasa mandavataona nareo marina mihitsy zany tena diso marina loatra ary efa voalazanao teo ihany ilay izy. Ny BNGRC dia tiako ny mampafantatra ny mpiaino atsika sy ny mpijery atsika fa dia Bureau national anankiray zany hoe institution organisme de l'État izy io zay eo ambiany fahiny ny ministère ny atitany ary marina le voalazanao tsy ny rivo-doza sy ny tondra-drano ihany no atrehan'izany birao zany fa mialatsiny fa mifangaro eto satria misy teny frantsay zay mbola tsy hita zay andikana azy dia sao dia miteniteny foana. Ny BNGRC zany dia manao an'le hoe gestion na multi-aléa sy multi-risque zany hoe zany tsy resaka raha nahitanao tamin'ny Covid-19 mety tadidiny soary reny dia natsangany fanjakana satria rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe rehefa misy ao anatina loza zay aloha tsy ndriko tsara azadiny fa misy ny département ny atao hoe ny santé ministère en santé eto amitsika ary zany Covid zany dia resaka fahasalamana zany fa efa nitera-doza tao anatina fiarahamonina dia tsy maintsy nitsangana satria zany esan'ny BNGRC hanao inona tsy andeha tsabo akory fa anao ny fandrindrana ny zavatra rehetra zay ahafahantsika miatrika andray loza raha tena fandrindrana be dia be zavatra tenenina amin'izany raha tadidinao nampiasa antsika ny miaramila nampiasa antsika ny polisy nampiasa antsika ny zareo ministère ny justice nampiasa antsika ny transport nampiasa ireny rehetrarehetra reny mila fandrindrana azy. Ianao tokotra ny mon général ialako tsiny ty zavatra resahako anao ty rehefa mahitanao ny olona za miresaka amin'ny olona be dia be fa mahitanao hoe iny le généraly mpamonjy vona ahitsiko le izy ny tena marina ny atao hoe mpamonjy voina manko raha mahita tsika ny sapeur pompier ohatra mahita tsika zareo amin'ny corps de protection civile any amin'ny miaramila ohatra ireny mpamonjy voina fa izaho indray mandrindra ny reny ny asa ataony reny efa hainy lay asany tsy zahay akory ny ampianatra azy hoe ity ny asa ataonao na ity fa kosa misy zavatra tsy maintsy alamina foana ao anatin'ireny raha tsy misy ny fandrindrana dia samy mandeha ho azy ary zay ny teneniko hoe ny asan'ny BNGRC zay ny mandana dia manao an'izay hoe coordination centrale amin'ny acteur rehetrarehetra humanitaire eto Madagasikara raha miteny manko ny hoe ny ireo mpiara-nombonatoka ny zavatra ao an-tsain'ny olona avy hatrany dia hoe mety ny PAM zany mpiara-nombonatoka zany mety ny Croix-Rouge zany mpiara-nombonatoka zany ekena fa anisany reny fa na ny fanjakana koa dia mpiara-nombonatoka amin'ny BNGRC iza moa reo ilay satria rehefa misy loza anankiray mitranga dia misy ministère maromaro no voakasiky reny dia ireny zany dia partenaire ny BNGRC koa reny miaraka amin'ireo efa mahazatra atsika ao ny agence nations unies super ministère misy zany ianao tsy zay mihitsy kosa hoe sao dia be dia ato tsy super ministère ary zay koa tsy mibaiko an'ireny ahoana moa ny baikona talier général kely aty ambanimbany aty fa kosa miara-miasa fa ny zavatra isaoran'Andriamanitra azadino fa ny zay saika adiniko ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny président national ny gestion des risques de catastrophe eto Madagasikara zany hoe rehefa namaritra ny fanjakana zay ny filohan'ny république moa mitarika ny hoe fanaovana zany politique général zany amin'ny zavatra rehetrarehetra ary tafitra ao anatin'izany ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza dia ny aranandrafitra an'io ny gouvernement zay le niveau stratégie dia ny anjaran'ny BNGRC zany manao an'le mise en œuvre an'ilay atao hoe stratégie nationale zany hoe zany lasaiko amin'ny Joary ianao afaka mitsidika ny BNGRC mba mijery hoe ahoana tokoa moa zany fomba fiasan'ny BNGRC manahoana zany trano BNGRC fa ny prime ministre mihitsy arakaraka ny envergure n'ilay zavatra mitranga io no tonga any mba tsy tenenako hoe manitry tena midina aminay any ambany mandeha mitarika zany fivoriana zany
satria fatany lay asa zay ataony satria fatany hoe raha misy tokoa ny tena mitarika dia manaraka ny olona rehefa tsy eo izy a dia midélégué ministre izy zay tonga any atoera anao ao aminay BNGRC manao an'ilay izy raha tena tsy afaka moa io dia tsy maintsy za tsy maintsy za fa matetika amin'ny vaovao mon général dia ireo mpiara-miombonantoka dia mivantana any aminareo zany hoe nareo zany mitantam-bola sy fitaovana sy entana sy ohatr'izany keo dia nareo no mitsinjaran'io arakaraka ny zava-misy izany hoe zany a misy somary tsara nametranao le fanontaniana satria zavatra tokony fantatry ny vahoaka zany ary satria misy ahitsiko zay fahitanareo avy aty ivelany zay ahoana moa zany ahoana moa ny fidiram-bolany BNGRC aloha voalohany eo ny fanjakana no mampiditra ny vola hoe iasany io birao io efa ao anaty loi de finance efa ao anaty loi de finance ary ty misy zavatra teneniko aminao vaovao tsara be mihitsy a référence atsika aty eto Madagasikara amin'ny fitantanana loza sy tantendoza na eo amin'ny resaka politika zay nanatsika na stratégie omeko ohatra anankiray ianao mandany anao ny firenena hafa fa tsy misy hoe entité anankiroa samy manana ny anitra ho azy mitantana agence gestion des risques des catastrophes zany ny eto Madagasikara misy atao hoe CPGU zay any amin'ny primature moa ny misy azy dia misy aty amin'ny BNGRC dia ireo no anisany mamola vola miaraka amin'ireo tompony andraikitra ambony ny atao hoe stratégie dia mijanona eo izy dia mifameno aminay indray zay zahay indray no manao ny mise en œuvre araka le niteneniko taminao teo ka raha valiko le fanontanianao teo a dia misy ny zavatra vaovao ankoatran'izay zavatra teneniko zay dia itsika eto Madagasikara no nanana zany atao hoe volonté zany ametraka ny atao hoe fonds national de contingence na fonds mikasika ny raha vao misy loza zany a dia io ny vola ampiasaina ny antony manko dia zao izy amin'ny tantana an'io ao amin'ny BNGRC io fa saingy zao tsy ny BNGRC rery mampiasa an'io satria zay ao amin'le fandrindrana ihany tsika ny ao anatin'ny atao hoe plan de contingence tsika manko a misy secteur maromaro tafiditra ao anatin'le izy zany hoe rehefa misy loza mitranga dia misy secteur izay voakasika ohatra voakasika ny fahasalamana voakasika ny ao amin'ny éducation voakasika amin'ny fambolena sy ny sisa ireny a dia ao anatin'le atao hoe groupe sectoriel anankisivy mamaritra ny plan de contingence ka ireny zany a rehefa misy ny fahavoazana dia efa misy formation azonay nisy zareo banque mondiale no nandefa atao hoe assistant dia hitanao a manao demande reny olona reny éligible sa tsy éligible anjaran'ny BNGRC mijery an'izay dia mampiasa n'ilay fonds national de contingence io tsy ampiasa le teniko to ndray super département ndray zany nareo aleo sao dia mampigadra azy fa za direction générale no tiako tenenina matsiny le coordination ataonareo tena mahasahana zavatra be dehibe ary ny tsy fisinareo dia fahavoazana ho an'ny département samihafa tena marina le hoe fahavoazan'ny département samihafa ngamba tsy zay loatra fa ny asa zay atao manjary tsy mirindra raha tsy arindra zay manko le dikan'le coordination teny malagasy fandrindrana raha tsy misy zany ka izahay zay no mandano omena anay aloha ny toerana misy anay dia mijanona foana aza adiny fa any amin'ny ministèrany atitano any misy anay mbola ireo aloha lehibenay zany hoe zany a fasampanjakana daholo moa nareo ny ao zany sa io a mbola tantara anankiray zay goavana io satria nanomboka tamin'ny 2009 raha tadidinao 2019 azafady no voatendry ny tenako ho talie général BNGRC tamin'ny 2009 fatao hatramin'ny 2014 tamin'izany foana zany tenako dia directeur des opérations raha tadidiny joary ny fiantsonan'io ny lehiben'io BNGRC io tamin'izany dia hoe secrétaire exécutif nanomboka tamin'ny 2019 zahay no nivantika an'ilay hoe établissement public national à caractère administratif na le hoe EPA dia zay nampiovan'le titre tsy secrétaire exécutif intsony fa lasa directeur général izany hoe zany ny tiako tenenina dia misy omeny fanjakana vola io birao io ary somary maleo tena kely ihany na dia eo ara ny zareo amin'ny ministèren'ny finance amin'ny atitany fa izahay misy agence comptable ministèren'ny finance ny ao aminay tsy personnel any BNGRC ireo olona reo fa any finance mihitsy fa ao aminay izy no miasa amin'izay mahaitazy zay besa kely tsy anontany any hoe vola tobaka ny fanjakana ao ampiasainy BNGRC fa ny hita dia ny mpamatsy vola raisam-pirenena ihany koa dia tena sy ny partenaire technique be dia be ny tonga ao aminareo
maharaka venareo am'izao fotoana zao reny tsy tonga ho azy reny joary raha misy olona anankiray ary zay ny zavatra zay aloha no ataoko hoe tombono anahy afaka mifampiresaka mivanta mpanajana am'ireo atao hoe mpitondratsika na any am filohan'ny repoblika zany a na any am prime ministre zany indrindra moa am'ireo ministera isa tokony dia tena malalaka ny fifampiresahana dia teo zany a no rehefa tafaresaka tamindry zareo zahay a dia zao ny toromarika nomena andriamatao prime ministre tao anatin'izany koa filohan'ny repoblika itsika azavarina ny BNGC mangataka foana ndala aloha miasa ataova aloha ny asa fa tonga ho azy ny mpamatsy vola tonga ho azy ny fanampiana omen'ireo mpiaranoratiko amitsika nanatanteraka an'izay zay le teneniko foana hoe misy stratégie napetraka eo dia ny asana BNGC manatanteraka an'io dikan'izay azafady joary fa tapately ianao dia zahay rehefa manao zavatra tsy tonga dia hoe meo aloha fa miasa aloha zahay eo am'leo pelatanana dia reny na ahitanareo hoe tonga ho azy tsy miantso akory zay fa zareo mihitsy mandondona hoe ina indray nitadiavinareo ry BNGC nareo ve mitady vary nareo ve inona satria tsy zay ihany fa ohatra zao tsika mampiasa solika amin'ny fitaterana an'ireny zavatra reny io zao vaky ny fefloa eny malaza mitady solika zany ampiasana nyreo ataoko hoe manao curage zao tsika eto Antananarivo isorako eto koa zareo ao amin'ny faritra Analamanga satria nomena zareo manko reny engin tany amin'ny BNGC reny dia mifanampy eo hoe dia zahay manome solika dia zareo manome ny engin. D'accord. Parenthèse kely ty vetivety mon général ianao généraly ao anatin'ny folo alin-da inona spécialité anao mahatonga anao hoe mitatana zavatra ohatr'izao gestion de risque catastrophe izy ny teny frantsay hoe destin ve tsy fantatro satria raha ny spécialité ko aloha dia infanterie ahy ny atao hoe infanterie manko dia raha iantsoitsika hoe miaramila an-tanety raha zay no na armée de terre no zay ny tena tamin'ny voalohany aloha vao nivoaka ny école dia tany amin'ilay teo hoe mbola tamin'izany izy natao hoe direction de matériel technique resaka teknika fa rehefa avy eo niova kely no fianarana zay natao dia nirona tany amin'ny infanterie na izany na tsy zany rehefa voatendry ny tenako tamin'ny sivy sy roa arivo ho directeur des opérations dia ho iza hoe mety amin'ny asana miaramila tokoa ty satria opération zany eny amin'ny terrain anao fa tsy nijanona tamin'izay ihany fa nanrato fianarana nivelona nianatra andablio teny Akatso nanao eritaona sy tapany satria misy école anankiray zay fatadaza aty Afrika misy an'ilay hoe BNGC dia tany amono mba nitain'Andriamanitra dia nahazo ny diplôme ny master to mikasika ny tantanana loza sy ny tantenindoza tsy mbola nieritreritra hoe mety ho DGA fa mba hoe tiako fotsiny raha tena marina ny tena sitrapo dia hoe satria anao matony ianao miaramila dia hoe mba hoe tena mifantoka amin'izany commandement zany fa io zay ny taoko hoe destin rehefa nanendry ny filoha-pirenena hoe ary iny misy anao dia nanatanteraka satria fanompoana firenena daholo zany andaontsika eny amin'ny terrain amizary mon général mienanao aizavy ny intervention zao amintsika miresaka am'izao somary zao erany nosy manerana Madagasikara zany zava-misy am'izao fotoana zao fa ny tena grave zany zao aiza ny any atsimo aloha ny tena gravy voatsely aloha ny tany avaratra enitsika reny natao ny intervention rehetrarehetra dia vao tsy misy fakanaina joary vao atao hoe vita iny dia hoe andao ifampiarahaba kely tsika atao amin'ny mpiaramiasa atao ampiasana mba mifampiresadresaka tsy tanteraka akory satria tonga dia tonga indray ny zavatra misy am'izao fotoana zao am'izao tsika miteny zao misy androratso ny forona manko ataoko hoe ny forona satria efa nandalo tany alohan'ny Afakomaly sy ohatr'izany nisy nitady amin'ny canal de Mozambique dia nisy tany amin'ny Océan Indien fa kosa ireo androratso reo tsy cyclone le izy fa androratso fotsiny dia nitondra orambe le izy dia zay nahatonga ny any atsimo amitsika miteny zao dia rivodoza tondratra ny tanteraka ny asanay moa omaly dia nanao ny atao hoe satria zay ny asanay nanao le hoe réunion de coordination zany hoe zany fivoriana ahafahana mandrindra ny asa tao dia amitsika miteny zao mampatahotra ihany satria rehefa nandeha nijery ny technicienne dia misy an'le renirano fierena io zay atahorana satria rehefa nanao visite ry zareo dia misy karazana hoe menacena brèche ihany ao anatin'le izy ka raha tsy mila
amboarina aingana io zay la hoe action anticipatoire efa nahazo atsika io mbola directeur des opérations tam'izany tamin'ny andro miarona toraka toliara ray manontolo tena ny vilany toliara satria ny position ny géographique ny toeran'io a avy ny ranomasina raha oarina amin'ny aty tanety de tondradrano zay indrindra de farany zany tena hoe Pays-Bas zay mihitsy mitenena anazy angambany dia nanao zay réunion zay omaly efa zay ny teneniko hoe isoron'Andriamanitra satria ampanajana ny resahana amy zareo am'ireo ministre tompony andraikitra alona kanisako ty zao dia niantso ny ministre anankiray tao zay iverina fa tompony andraikitra amilay vavakisany mba hifanampina de efa nifampiresaka zay mirahalahy dia fa mety rapitso ihany rapitso ihany de tsy maintsy atomboka ny asa ny atao hoe travaux d'urgence eo koa nasiko resaka kely misy manko ny atao hoe travaux d'urgence misy ny atao hoe mety hoe fanamboarana tena hoe zavatra haharitra fa ity aloha am'izao atao mpavaratra zao mba isoroatsika mialoha de tsy maintsy amboarina aloha io souci ananany zareo any toerana io dia zay no zavatra efa nifampiresahana teo de ataotsika zany manana spécialiste be dehibe zany ny BNGRC raha anisan'ny BNGRC manerana any Madagasikara ity koa nytiako tenena anankiray zay isorako ny fitondram-panjakana zay teneniko hoe rehefa mifampiresaka nge manazava ny hevitra ianao rehefa fantatry ny mpitondra fa tokony ho atao zany de manatanteraka izy raha vao tonga teo de nanana fotoana mba afaka ny fampiresahana tamin'ireo lehibetsika araka ny teneniko teo moa na ny président zany andriamatoa prime ministre na ny ministre zay miahy hoe raha tena tiatsika ny hoe azo hoe atsaratsara kokoa ny fitantanan'zatandindoza tokony ataotsika hoe déconcentrena ty BNGRC ty tsy eto Antananarivo ihany no ametrahantsika azy fa manerana ny Madagasikara satria hita ny velaran-tany zay misy eto amitsika de ampitiavana no nanekeny zareo an'izany efa nanombotsika raha natadidy joary ny filohan'ny republika mihitsy no nandeha nitokana ny birao territorial atsika any Mahajanga sy tany Toamasina itenenantsika zany hoe manomboka am'izay lalana tokony andehanana zay tsika zany am'izao fotoana zao dia raha ohatra zany ka hovaliko le fantanina zay napetraka ao teo dia manana tsika ny atao hoe fitaovana aloha ao anatin'ireny zavatra reny satria ny BNGRC ny satria nanontany ianao hoe ahoana ny isan'ny olona ao aminareo manerana ny Madagasikara zay teneniko zay tsy mihoatra ny 200 akory zay zany fa kosa ny paikady zay napetrakinay dia manao fanarahana ohatra aka ohatra anankiray vaky ny fefoloha ny malaza etsapita-tafika eo mety Antananarivo rehefa nandeha tena toerana zay sy ny ampipa de tena hita hoe asa goavany te ny eo ampelantanana tsy ampy de izy hoe manana famatorana amin'ny miaramila monsieur le DG andaotsika ampiasaina zay famatorana zay na hoe convention ngamba ny tenentsika azy amin'ny teny frantsay na protocole d'accord tsy fatako moa zay tenenana azy dia miantso lehibe ny tafika hoe général zareo fa mitady tanana zay aty afaka mba mandefa miaramila avy nareo makaty any ampyatsika eo no eo ny chef d'état major tonga de nandefa olona 100 isa toy izany kory zareo amin'ny gendarmerie pirenena na afahatsika mampiasa an'lay satria ny teny moa natao boiron de nasina fasika sy ny sisa zay le atao hoe réponse d'urgence zany hoe amiana io fa kosa efficace le izy raha ohatra am'izao saison zao fa mety tsy maharitra izy am'taona ho avy indray moa efa anjarany any amin'ny foy be ny mijery hoe ahoana ny anamafisana ny odidy io zay zany tiako tenena hoe na de tsy ampy ara le olona tena hoe le BNGRC manana an'izay hoe anisan'ny coordination daholo zany manana nytao hoe raha hoe bras opérationnel angamba ny tenenana matahotra anao daholo ny tsy matahotra ka fa mifanaja ao anatin'ny fiaraha-miasa resaka anankiray laoty eto Antananarivo monsieur le DG ahoana ny probleman'izy sao de fa tokony tsy hipetraka tsony raha tokony izy aloha de tokony izay sarotra nefa ny anatanterahana zany noho ny antony maro samihafa raha mijery fotsiny ingetsika na ny rovan'ny Manjakamiada na raha eny ahoana moa zany no hoe ny fotodrafitrasan'ny olona ny tranon'ny olona trano vaky ngezabe ahoana moa sarotra zany fa na izany tokony ho maily foana raha resaka an'io tsika ny tantara keliko manko tsy hoe te tantarany fiainako fa 2009 à 2014 zany tao BNGRC en tant que directeur des opérations avy teo nandeha nianatra voalazako teo efa nianatra de niverina tany amin'ny miaramila kely aloha nanomboka 2014 jusqu'à 2019 raha natadiditsika
efa tsy tao tam'izay fa manaraka ny toetra plenena nisy olona maty marobe tena lotsantany sy ny sisa dia nanomboka teo rehefa tafaverina tao amin'ny BNGRC ny tenako dia anisan'ny vaindohan-draharaha nataonay zay namoaka vola mihitsy ny BNGRC nitady spécialiste nanao étude ny comportement n'io sol na io tany toe io vato sy ny sisa dia nivaly la izy nataony zareo nampiasa machine be de zareo moa spécialiste dia rehefa nivaly zay dia tena nyteny hoe tena danger io tena danger io satria le toetoetry ny tany zany efa miaratsy antony maro samihafa eo am'le hoe misy vato le izy dia lo le vato dia tratran'le trano marobe dia andehanany fiara isanandro na camion na inona dia miamalemy zany dia nanomboka teo dia nandray fepetra zahay ny fampiasaka tamin'ny préfet de police n'Antananarivo amin'ny chef district amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra isanambaratongany dia ny zavatra azo atao aloha dia mampafantatra ny olona satria efa nananay tsinona amin'ny quartier rehetrarehetra iny ambony iny zany hoe ity tranonareo ty tena attention fa danger io dia zay no mahatonga n'ireny drapeau rouge zay apetraka ireny milaza hoe tena mila mitandrina nareo dikan'izay mila mitandrina zay aloha ny asan'ny fanjakana zay mampafantatra hoe tokony manahirana fipetrahana eto dia manosokevitra zay ao anatin'izay satria sarotra nay ny miteny hoe ndany ianao mialana na hoe andao fa aka miaramila tsika dia hoe oroana retolona reto fa nomena safidy izy ny safidy omena anareo dia zao ny fanjakana dia fa manomana toerana isy anareo farafaharatsiny mandrisy ny fahatongavany orana eo koa no mamitaka indraindray rehefa tonga ny orana zao dia tsy maninona dia fa rehefa maina ny tany dia iny izy zao mitresaka eo zany tena mila fitandremana dia efa nyteny zay hoe rehefa tonga ny orana manomboka eo hoe tokony miala dia mba miandry herinandro na ohatran'izany fa efa misy fiaraha-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo omena toerana nareo hipetrahanareo omeny fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC nareo ny sakafo hipetrahanareo ao dia mba aotsika aloha mba farafaharatsiny avotra ny ainareo zay ny sosokevitra omenay fa le olona manana safidy dia hoe nano safidy izy zay tsy andeha zay tsy afaka ny andeha anazy zay ty Antananarivo ty mba nahirana mon général la ohaty miotsaka ny labasy ny dibodrano tena marina tokoa zay voalazanao fa zao Antananarivo ange tsy vao androany Antananarivo n'Antananarivo efa hatramin'izay nampisy ny tany efa kosa no ny antony maro samihafa efa fitenin'ny filohan'ny repoblika foana moa raha nisan'ny olona zay tokony hipetraka eto Antananarivo tsy haiko efa mihoatra impiry ny tokony anina eto eo zay fa rehefa betsaka loatra koa ny olona ny problème atsika eto Madagasikara joa dia ty lazaiko anao ity moa dia tezitra foana ny olona raha vao miteny an'ity fa dia averiko foana koa fa tsy maninona le izy izy aho hoe tsy efa betsaka ve zay sensibilisation na conscientisation nataon'ny tompona andraikitra tsirairay zay rehefa tsy miendra nga le olona dia ndao saziny zay rehefa miteny zay nataonay raha natadidy ianao niakatra plateau tao ny zahay tao ny BNGRC tao ny apipa tao ny commune urbaine Antananarivo tao Andriamatoa préfet ny fanasazina manko tsy voatery hoe nge makany amin'ny fonjy fa nataotsika tamin'ny covid ihany naveritsika izany hoe rehefa misy olona anankiray zay tena hita fa manao fanahinina hoe misy lalàna apetraka eto hoe azariana anaty tatatra intsony re fa itsika mandrora mitsilany efa impiry moa zany efa itsy anjery zany resaka zany dia mbola manao karaha misy tratranay ary efa nisy za moa ny teny hoe aseho télé koa le izy fa manjary ohatrany hoe mandaingy tsika dia ampanaovina asa tena hoe tena andrasan'ny polisy hoe ampiriboanay ao anatin'ilay kanalina dia solo daholo ireto fako na dia tsy narotsaka ao tao ara teo fa io aloha ny hitanay eo dia solo daholo reo dia zay natao dia raha mandeha tsika jereo nge tamin'ny le 24 iny orambe ny teto fa vetivetika dia fa hita le asa nataotsika tamin'ny alalan'ny vivre contre travail reny dia sady mba nomena sakafo le olona no anadion'ny tatatra izy dia vetivety nge dia ntsika ny rano fo sisa fotoana tsika Andriamatoa le généraly fifandraisanareo sy ny météo tonga ngamba dia fanteny mety mbola vinavinaina ave amin'izao fotoam-pahavaratra zao cyclone ho avy amin'izao amin'ity tena hoenjana be
zany raha ny filazany météo zareo moa ny tompona ndraikitra voalohany dia nanontany ianao ny fiaraha-miasa anisan'ny partenaire ny BNGRC reo ary manga ny lanitra tsara de tsara ny fanay satria ao aminay koa manko misy technicien ihany de tsy tena hoe zay ny asany mba mahafatapatatra am'tete mifanampy be ao amin'ny asa zay atao indrindra amin'ny resaka action anticipatoire zay ny action zay atao mialoha zany mba ahafana misoloka ny tokony azo atao efa fatapatatra hoe bon avy aiza de ina ny tokony fipetraka io mety firy ny sa zany fananany daholy mety firy ny olona mety hovoan'ny tratra ny fahavoazany raha ohatra ka miditra eto amin'ity toerany ity sy ny sisa sy ny sisa dia ao anatin'izay rehefa nanaminavina zareo matetika isataona de miteny izy hoe eo amin'ny raiky hatramy telo ny rivodoza miditra eto amitsika fa tam'ity zareo ny teny hoe roka hatramy dimy mety ho tafakatra valo ary zany ny dikan'izay azadiny fa mbola any amin'ny volana may no tapitra ny fotoam-pavaratra na dia eo raha ndraindray ny dérèglement climatique dia ndraindray raha tena any amin'ny farafaran'ny volana may tsika zao voavolana janoary fa zao isoratsika andriamanitra za tsy miteny hoe matahotra atsika ny cyclone fa hitanao reny cyclone anakirosaka niditra teto Chido anakiray zay namotika tanteraka ny Mayotte fa raha tokony ho izy na ny mpamatatra ny tetrandro raha de gaga hoe miracle sy ahinona loatra sa efa niomana loatra ve Madagasikara fa tena tsy mbola nahita trajectoire ohatran'ireny tsika efa mitsotroroka ohatr'izao izy de rehefa ho tonga teto amitsika izy de niakatra indray izy de nandalova indray de nivadika atao ambadika zany atao hoe fitahin'andriamanitra angamba amin'ny tsy hoe angamba fa foan'ny finoko dia dikan'izay zany raha valeko ny fantaninao aza mbola manditsika satria mbola tsy mihoatra ny ala mbola tsy afaka ny ala tsika de mbola miandry ny doro-tanety koa moa misy andraikitry ny BNGRC zava-dehibe mihitsy ny zavatra dingana vitatsika tamin'ity fotoana ity tamin'ny 2022 tsika efa DG tamin'izany dia satria rehefa loza ho zay ny tiako hoe multialia dia tapitra tanteraka ao anatiny tsika ary nahavita pangeza be tsika zay sorako ny andriamato ministra zay mitantana an'izany ministera zany moa satria manana tsika ny atao hoe plan de contingence feu am'izao fotoana zao io manko anisany zatra mitaza amin'ny baiboly kosa aloha hoe baiboly tenin'andriamanitra fa kosa io dia boky anankiray ahafahana tonga de miasa ary io no ahafahany document anankiray fantatry ny mpiara-nombonatoka hoe manana an'ity ny BNGRC fa ndao ampina manana tsika ny resaka cyclone manana tsika resaka atao hoe tondra-drano na inondation manana tsika ny atao hoe sécheresse na ireny keriany atsimo reny zay mahatonga ny mpiara-nombonatoka manampy atsika document de référence io ahafahana miasa de zao tsika nahavita nyty resaka feutry indray zay nona satria hatram'izay nge tsy manampy anao ny hitany io fa aiza ho izy ny document nareo de tsy manana tsika de nahavita tsika tamin'ny totoana aty vao zay sy andriamato ministre nandeha tamin'ny famarana ny fanolorana zany boky zany dikan'izay zany tafitra ao anatiny tokoa zahay misy amin'ny resaka fandrindrana foana mono lazaiko eto tsy manetsika ny mpiara-nombonatoka manetsika ihany koa andreo raha bras opérationnel anay to miaramila de hainao le asa loatra mataletsiny raha fa isorana efa ela kosa efa ela nanomboka 2009 2014 dimy taona zao 2019 zao tsika de miezaka foana raha mbola ananany mpanapa-kevitra sy ny mpitondra atsika an'izay hoe fitokisana zay dia eo koa mamiaramila ny teny de hoe efa zay ny slogan ny miaramila ho an'ny tanindrazana zay dia atao amin'ny posy amin'ny fitiavana misaotra tompoko mankasitraka joary tamin'ny fanasana zay nataonareo ary mamela ianao am'izao alina zao isotra koa ny vahoaka zay manaraka an'izao fandarana solanga ataonareo eto zao mankasitraka indrindra tompoko tapitra ny fotoana atsika mametraka ny mandrapitafa tompoko vavy sy tompoko lahy